Aiza ny maka vola raha ohatra ka hoe PayPal. Tsy sponsorisé ity vidéo ity fa zaraiko aminareo ato amin'ity pazy ity. Io ilay pazy tonga dia ataovy recherche dia any manontany anontaniako ny condition zareo hoe ohatry ny ahoana fa efa firy taona izay ny rahako niasa tamin'ireto andraisako vola tao tsy mbola nisy olana nahaverina hoe ohatr'izany izay vola noraisina tao fa tonga soamantsara. Indraindray somary ambanimbany ny koro fa vidiana lafo ihany koa ilay sécurité an'ilay izy hoe tonga soamantsara any aminao ilay vola. Dia izay, io ataovy recherche dia anontania fa misimisy condition ihany zareo satria misy ilay olona, misy izany mandray vola dia avy eo ilay asa nefa tsy mahafa-po an'ilay client dia manao réclamation ilay client dia lasa ry zareo ny voa amin'ilay izy satria ilay vola efa nomena anao avy eo nefa ilay asa raha tsy vitanao dia réclamen'ny PayPal ry zareo dia lasa misy olan'izay. Izay fomba iray voalohany. Fomba iray faharoa ino moa izany ny fomba iray faharoa? Efa fomba iray voalohany raha manaiky mandoa Western Union ilay client-nao dia ity option ity no asaivo ataony. Espèce fa azo atao portefeuille mobile. Rehefa espèce io ka misoratra amin'ny anaranao dia raha misy puce ianao misoratra amin'ny anarana, afaka alaina amin'ny puce ihany iny avy eo hay mivola. Fa tsy dia mampirisika loatra fa aleo mankany amin'ny banky maka an'ilay izy. Raha tsy hoe vola somary kelikely angaha dia tsy teo any amin'ny banky, afaka atao ihany. Tonga ihany ilay izy fa ohatran'ny somary manadala sy manakorotan-tsaina ilay zavatra ataony hay mivola dia aleo tsy miditra amin'izay. Izay ny fomba iray izay ny fomba voalohany. Fa fomba faharoa ity satria matetika dia tena PayPal foana ny option anaovan'ny olona paiement, ny olona avy any ivelany io izany. Dia manarakarak'izay ny Sendwave. Sendwave koa dia mety tsara fa mila manana puce orange fotsiny ianao. Puce orange, Orange Money no tena miasa aminy sady ambonimbony koro ihany koa izy dia raha manaiky mandefa amin'io ilay client-nao dia io ampiasaina. Fomba telo izay nomeko izay na ianao mampiasa PayPal, na ianao mampiasa Western Union, na ianao mampiasa Sendwave, OK, ampy angamba ireo. Fa conseil, aza miditra banky mihitsy raha mbola azo atao. Izay, aza miditra banky izany mihitsy raha mbola azo atao. Raha tena tsy afa-manoatra moa dia ny anahy manokana ajanoko ilay client satria izaho tsy te hiditra amin'ilay izy mihitsy fa nareo afaka manao. Conseil fotsiny ilay anahy. Izay fa amin'ny manaraka indray mihaona.